Ankafaliana trano no iarabanantsika manaraka ny fandarana Miomàna eo amin'Andriamanitra ao amin'ity andro anty volana Aogositra 2020 isika izao. Ny fahasoavan'ny tompo no mbola matoy izao antsika. Ny famindrapony no tsy mbola nalany ritra antsika vaovao isan'andro zany tera ho anazy saotra ho anazy. Amin'ity andro anty dia mbola iresaka momba an'i Jesosy tsika ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Izay fandresantsika tamin'ny teo aloha teo ihany. Marka toko voalohany andininy voalohany eo fotsiny. Marka toko voalohany andininy voalohany. Ny andohany ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ny andohany ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ambara amintsika ny filazantsara izay toriana amintsika dia mikasika an'i Jesosy Kristy ireriany. Izy no itoerany fomba n'Andriamanitra rehetra. Izy no hery sy fahendren'Andriamanitra rehetra. Ambarako aminao amin'ity androany ity ny momba an'i Jesosy. Marary ve ianao? Mpanasitra an'i Jesosy. Kivy ve ianao? Mampahery anao Jesosy androany. Reraka ve ianao? Sady kely hery? Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Matahotra ve ianao? Jesosy no miteny aminao hoe indro zao mombanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao. Aza matahotra. Manà ve ianao? Jesosy Kristy no miteny hoe aza manà na amin'inona na amin'inona. Aza manà fa izao no mikarakara sy ny mombanao. Izao no mikarakara sy mombanao. Kivy ve ianao? Diso fanantenana ve ianao? Izao no ambarako aminao. Izao no ambarany ten'Andriamanitra. Izao mahalala ny hevitra iverako anao dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hananao fanantenana ny amin'ny farany. Raha amin'izao fiainana izao ihany no hanantenantsika an'i Jesosy Kristy dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra tsika. Noho izany tsy vita tsy eto amin'ny fiainana eto. Ny eto ange voalaza fa mandalo e. Ten'Andriamanitra dia milaza inona moa izay ianareo? Zavona ihany nareo izay miseho vetivety. Tahaka ny alavan'ity tanan'ity ny alavan'ny vaninandrontsika. Olona mandalo sika. Zany hoe mandalo vetivety le eto tany. Tsy eto nefa ny fiainana tsy ho amin'ny eto. Fa misy le aoriana ny fiainana eto na fiainana mandrakizay fifaliana, fiadanana, fahasambarana mandrakizay noho ny fahasoavana ny idirantsika amin'i Jesosy Kristy na fijaliana sy fahoriana mandrakizay ihany koa noho ny fandavantsika an'i Jesosy Kristy. Dia ho anao izay tena hoe miady ary ao anatin'ny miady, ao anatin'ny harerahana, ao anatin'ny hoe fahadisom-panantenana dia ity misy fanantenana velona ho anao hoy koa ny mpanao salamo nahoana amin'ny tanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloka ato anatiko. Manantenan'Andriamanitra ianao. Manantenan'Andriamanitra. Manantenan'Andriamanitra ihany koa. Manana fanantenana velona izay manana ny tompo. Hoy ny ten'Andriamanitra mifalia amin'ny fanantenana. Mifalia amin'ny fanantenana. Resaka trano ve ny olanao? Jesosy Kristy dia milaza aza malahelo ny fonareo andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Rehefa vita ny fitoerana izay nomaniko anareo dia ho avy indray ka haka anareo ary any amin'izay itoerako no itoeranareo. Hoy ny ten'Andriamanitra raha vany ty tranolay tsika ty dia manana lay maharitra sy mateza mandrakizay isika izay Andriamanitra no nanao azy. Zany zavatra zany tena tiana zarena aminao koa hoe ao amin'i Jesosy rery zany mizatra tsara omaniny ho anao. Izay efa nomaniny ho antsika tsirairay avy. Nandeha izy dia mbola verina izy akantsika tsirairay avy. Ao anatin'izay hoe mila hery sy tanjaka ianao. Tadio ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka. Jehovah Tompo no tanjako manao ny tongotro toy ny ihany diera vavy izy. Zany zavatra tena hoe ampaherezana antsika hoe ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Mila ho kivy sy hamoy fo midira ao amin'i Jesosy mampahery sy mampatanjaka izy. Zany hoe izay rehetrarehetra mombamomba ny fiainanao dia Jesosy no afaka amenao an'io. Tsy misy akoatran'izay. Tsy misy akoatran'izay fa Jesosy no afaka amenao anao. Nisy taona Jesosy nandeha ny fotoana nasaina izy tao anatin'ny fanambadiana, tao anaty mariazy. Nandeha tsara ny fety. Tonga fotoana anankiray nalritra nalany divay. Ny lanonana nefa mbola mitohy. Natahotra taitra ny tompona fanasana ary dia nanatona hoe ay misy an'i Jesosy aho. Ary rehefa misy an'i Jesosy aho ndao hiteny aminy dia hiresaka aminy. Rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia hoy Jesosy feno rano ireo tavy ireo. Rehefa feno rano ireo tovozy amin'izay. Inona ny nambaran'ny tao amin'ny fanasana avy eo? Tena ny olona rehetrarehetra hoy izy rehefa manao zavatra dia ny tsara aloha nomeny. Dia rehefa avy eo ny ratsiratsy amin'izay rehefa memamo. Fa ianao kosa hoy izy ny tahiry ny tsara hatramin'ny farany le divay.
Nen Jesosy dia tsara hatramin'ny farany. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsara izy sady mpanao tsara. Izy ny mahalala ny lasanao, izy ny tompon'ny lasa. Izy ny mahalala ny ankehitriny, izy ny mahalala ny ho avy. Eo am-pelantanany no mombanao rehetrarehetra. Ao anatin'ny fanamelohan-tena ve ianao? Ao anatin'ny fahamozam-po ve ianao? Ao anatin'ny fanenenana ve ianao? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Zava-dehibe zay, fananana fotorotoro sy fo mangorakoraka zay satria zay ny tadiavin'ny tompo. Fa rehefa mitohy ny fiainana rehefa avy eo, raha miverina aminao ny devoly, miverina aminao ny heritreritra, miverina aminao ny fahatserovana, ka misy fampimoizam-po sy misy ataoko hoe misy fanamelohan-tena ao anatinao, aza mijanona ao anatin'izany. Fa rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy ianao dia zao no ambarany, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana amin'izay rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, dia izay mandeha araka ny fanahy. Zava-dehibe koa nanomezan'ny tompo anao ny fanahy, satria rehefa mandeha araka ny fanahy ianao tsy misy fanamelohana intsony ho anao. Dia mieritreritra foana ianao takizay tsy nakary, takizay tsy nanao an'izao, takizay tsy nanao an'itsy, raha tsy nanao an'itsy zao dia lasa tsy ohatran'ity, raha tsy nananana zao zao dia tsy lasa ohatran'izao. Eny efa vita daholo zany rehetrarehetra zany. Efa nidiovin'i Jesosy tamin'ny rano ianao, efa sasan'i Jesosy tamin'ny rano ianao, efa no amarinina ianao, efa no amasinina ianao zay rehetrarehetra tsy nety tany dia hozy izy hoe areniny ray ianao. Zao ny voasoratra Joela. Onera kosa izy ny fotoana lanin'ny valala. Zany hoe isika dia betsaka ny lalana efa tsy nety, betsaka ny zavatra tsy nety, betsaka ny zavatra diso hoe zao rehefa miverinao amin'i Jesosy ianao dia ahoriny ray. Ahoriny ray ary mahafinaritra ny tompo dia hozy izy hoe tena hoe indray mpimaso monja nanadinoany ianao. Indray mpimaso koa ny fahatezerany, fa mandrakizay ny famindrapony. Izany koa zany Jesosy Kristy lazaiko aminao zany. Zany hoe tena sambatra ianao anamanana Jesosy ary sambatra ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy fanamelohana intsony amin'izay rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa tonga ao amin'ny tompo dia fantaro fa no amarininy, fantaro fa nidioviny, fantaro fa nareniny indray ary napetrany eo ambony vatolampy ihira firamba avao, idera ankalaza anazy iaina araka izay hoe fanatrehany sy ny mombamomba azy zay. Nisy fotoana Jesosy Kristy zavatra anankiray tena mahafinaritra ihany koa ty, tao anatin'ny fotoana anankiray izay hoe mila nandohetra repetera sy ny rehetrarehetra dia hozy Jesosy hoe mandana manjono. Rehefa manjono ao dia makatrondro anankiray ao, fa rehefa avy eo alaiva ao anatin'iny dia misy vola ao dia aloavy ny hetrako sy ny netranao. Zany hoe zavatra mety ilainao koa amin'ity zao za miresaka aminao zao, hain'ny tompo io fa ilainao, hain'ny tompo io fa tokony ho anao, ary izy amme zay tokony ho anao. Zany zavatra hoe hanomezan'i Jesosy zavatra ozy izy hoe salamo fa 4:20 tsy mitsitsy zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy, tsy mitsitsy zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Io toetran'i Jesosy io koa dia mamatsy anao io. Fa didiko foana ny tenin'Andriamanitra le lazain'i Jesosy hoe aza mananareo fa fantatry indrainareo fa tokony ho anareo zany. Hitanao rehefa mamaky ny tantaran'ny filazantsara anao amin'ny zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy, hitanao zany hoe hery sy ny fahefanana anan'i Jesosy zany. Ny indray andro Jesosy mandeha eny an-dalana, vao mahita azy fotsiny devoly dia matahotra, avy ampijaly anay alohan'ny fotoana ve ianao izy, efa nafantatra izy hoe io Jesosy io ilay masin'Andriamanitra, io ilay Andriamanitra tonga nofo, dia natahotra izy na mifanatrehan'i Jesosy. Hitanao zany hoe hery sy fahefanana anan'i Jesosy zany. Rehefa Jesosy koa mitoetra ao anatinao, ny devoly dia mangovotra rehefa mandalo ianao, devoly dia mangovotra rehefa tonga ianao, satria fantany fa mahery le ao anatinao, satria fantany fa lehibe le ao anatinao, satria fantany fa le nandresan'ny fahafatesana sy le nandresy zao tontolo zao ny ao anatinao. Zavatra tena mila zaraina amintsika tsirairay avy zany. Penipenina ny olona zao amin'ny fiainana hoe ady ny fiainana, sarotra ny fiainana, manahirana ny fiainana, ary tena hoe ao anatin'ny ankiviana ny olona maro. Fa vahaolana atoroko anao ty dia Jesosy Kristy tsy vahaolana eto amin'ny fiainany eto ihany, fa vahaolana amin'ny fiainana ho avy rehetrarehetra. Noana ve ianao? Hoy Jesosy hoe izaho no mofo, izaho no mofo ilay nidina avy any an-danitra. Hoy izy hoe sy redredy koa zany, tsy redredy zany, fa zay mihinana azy ozy izy dia tsy noana intsony, zay misotro anazy dia tsy angetaheta intsony. Mangetaheta ve ianao? Jesosy no miteny hoe izaho anome rano velona, izaho raha mino ahy ianao dia isy ony rano velona miboboky ao anatinao. Na ao anatinao zany tsy hitady intsony ianao, tsy handeha aiza ianao indray lasa misy ono izy izy, magaga ane zany. Ary zay voalaza hoe lay fanahy masina no nolazainy tamin'izay fotoana izay. Ianao le nangetaheta teo aloha, ianao le nona teo aloha,
ianao le ataoko hoe resikivy, lasa ianao indray lasa misy ony roa rano velona ao anatinao miboboka, lasa ianao indray no mizara fiainana, lasa ianao indray no mizara fifaliana, ianao indray lasa mizara famonjena, satria niona tamin'le tompon'ny fifaliana ianao, niona tamin'le tompon'ny famonjena ianao, niona tamin'le tompon'ny fiaina ianao, de Jesosy Kristy no anarany. Mahafinaritra ane zany rehetrarehetra zany, zany hoe io fanananao a Jesosy io dia anananao antoka ny amin'ny fiainanao avy rehetrarehetra. Iny ihany koa tianambara ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy. Misy fotoana Jesosy ao amin'ny Luka 1:10 ao de ozy izy mampianatra ny olona, izy mananatra ny olona hoe ny olona dia mitady famantarana lava, de tsisy famantarana omena azy eto ozy izy afa-tsy ny tamin'ny Jaona zay lasaka tany anaty trondro nandritry ny telo andro sy ny telo alina, fa avy eo no navoaka tao. De tao anatin'iny mahafinaritra be amin'ny teny eo amin'ny Luka 1:10 io hoe ny momba ny Jaona ozy izy, fa eto de misy lehibe no Jaona. Le vehivavy anankiray andeha, le mpanjaka vavy andeha hijery ny Solomon, satria nandreny momba fahendrenany nanan'ny Solomon, de nandeha nanatona hijeryn'ny Solomon, de hoy Jesosy hoe misy lehibe no Solomon eto. Hitanao am'zany, lehibe no Jaona, lehibe no Solomon, izay Jesosy Kristy zay, lehibe no nefa etreretanao ho lehibe, satria izy lefa izy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Zavatra iainana daholo io, filazantsara io, itenin'Andriamanitra io. Nisy taona Jesosy 12 taona. 12 taona izy de nakao am-tempoly de nandray ny boky ny Isaia de nampianatra. Rehefa nampianatra izy gaga ny olona tamin'ny fampianarana zay nataony. Mamaky ny andinindininy voalohany ianao ao amin'ny tokotoko voalohany ianao ao amin'ny marika ao, de ozy ny olona hoe gaga ny olona tamin'ny fampianaran'i Jesosy, fa tsy takana fampianarana mpanorandalàna, fa fampianarana misy hery sy misy fahefana. Izany koa ny ao amin'i Jesosy hoe samy mitory ihany, samy mizara ihany, samy manambara ihany, fa ny olona manana an Jesosy zany misy hery sy fahefana ao aminy, misy hery sy fahefana ao, zany no tao am Jesosy zany, vao tonga izy de misy hery sy fahefana zay hitan'ny olona, tsapany olona. Nandeha ny fotoana, nandeha ny tafio-drivotra teny an-dranomasina, rehefa natahotra ny mpianatra hoe tena ny afaty anay ve ny tena tediavinao de hoy Jesosy hoe aiza ny finoanareo. Ny tenenin Jesosy indray mandeha monja ny tsy tafio-drivotra hoe mitsahara, tonga de nitsahatra. Zany koa ny herin'i Jesosy zany, vao miteny izy de tanteraka zay lazainy. Io tenin'Andriamanitra io de marina avokoa. Nisy fotoana ny nangeta noana Jesosy ary te hihinana aviavy, rehefa tsy nisy le aviavy de izy hoe aza misy vo aminao tsony. Ny ampisony iny rehefa tonga ny Petera de izy hoe tena maina le aviavy nozoninao, no ny teny zay nambarany. Manana hery sy fahefana Jesosy, ka androany Jesosy rehefa miteny anao hoe sitrany ianao de sitrany ianao. Androany Jesosy rehefa miteny hoe afaka ianao de afaka ianao. Androany Jesosy rehefa miteny hoe velona ianao de velona ianao. Fanjaranao sisany mino. Beadi-tsaina ve ianao? Mideprime ve ianao? Tsy mahita tory ve ianao? Antidépresseur efficace, tsisy hevitra ty atoroko anao ty, Jesosy ny anarany. Androany raha mino ianao ka andray an Jesosy ary tena hoe ino ty tenin'Andriamanitra ty, atoro ohatran'ny zazakely ianao androany alina. Amen. Atoro ohatran'ny zazakely ianao androany alina, satria nahoana tafahoana tamin'i Jesosy Kristy ilay andrinan'ny fiadanana ianao. Depressif ve ianao? Ny vahaolana amin'io raha lasaina bavy, vahaolana amin'io an'izao tontolo zao de Jesosy zay tena hoe zay ny tena vahaolana ary tena iainana zany. Be da be ny olona tratrany depression be da be ny olona deprime, fa rehefa tena niona marina tamin'i Jesosy de tena afaka zany depression zany. Io aveo lasa mamorona fanafody be da be amin'ny pharmacie hoe tsy haiko hoe fanafody zao hoe fanafody itsy ondana mampahita tory sy ny maro samy hafa. Tsisy maratsy an'izany fa mitady hevitra ny olona hitondra filaminana ho an'ny tsirairay avy. Fa androany tena toroko anao misy hoe le finonao an Jesosy tena hoe iainanao isan'andro sanandro. Tsy io sigary io ngeny afaka ny adi-tsainao io sigary io vao mainka hanimba ny avokavokao, io sigary io vao mainka hamparary andohanao, io sigary io vao mainka hanimba ny nifinao, io sigary io vao mainka hanafoy ny andro havelomanao, io sigary io vao mainka hahafaty anao. Fa androany Jesosy mihitsy ny raisiko tena hoe tiako omena anao. Jesosy mihitsy ny tena hoe raisy ho anao. Fa rehefa miona am Jesosy ianao de izy lay hery raisinao. Hery raisinao ka zay rehetrarehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tonga de tapatapaka daholo zay fatopatotra rehetrarehetra tonga de delivrenao rehefa tafahoana am Jesosy. Delivrenao rehefa tafahoana am Jesosy ary tsy ho fatotra ho anao tsony ny toka, tsy ho fatotra ho anao tsony ny sigara, tsy ho fatotra ho anao tsony ny zava-mahadomelona maro isan-karazany, ny rongony sy ny maro samihafa, satria rehefa zanaka ho anao anafaka de ho afaka tokoa ianareo.
satria zay ny tena zava-dehibe hoe le fionanao am' Jesosy marina. Vahaolana tena efficace ty ambarako aminao ty. Fa zany le zaiko anao hoe foambara ve zany any amin'ny toeram-pivavahana misy anao sao de fangoronam-bola ny any, sao de resaka fampiderana lamody bika manendrika ny any, sao de fanaovana asa fanorenana sy asa fitadiavam-bola no any. Fa tsy foambara Jesosy, marary foana, voakejan'ny sigara ihany, ny ao anaty falotona maro isan-karazany, ny ao anaty fahotana maro mbola anaty fahotana ihany. Satria nahoana asa no atoro, satria nahoana maro-bola ny enjehana, satria nahoana hetsika araka fombafomba fotsiny no atao. Fa rehefa miona am' Jesosy zany de afaka, rehefa miona am' Jesosy zany de velona, rehefa miona am' Jesosy zany de manana fiainana be dia be. De tena zay zavatra zay tena tirapetraka amitsika hoe rehefa mivavaka tompoko, rehefa manao cellule de prière, rehefa manao fitorina, rehefa mitory filazantsara, rehefa mihira, ataovy Jesosy reny ivony, ataovy Jesosy reny ombany, fa Jesosy de ampy, Jesosy ny lakle, Jesosy ny vahaolana ho atsika tsirairay avy, Jesosy irery any, Jesosy irery any. Fa tsy resaka fombafomba, ary ny fomba anankiray rehefa ao am' Jesosy ny olona anankiray de fanaray zay, de mitovy io fomba fanao io, mitovy io fomba fisainana io, mitovy toe-po io, mitovy ny zavatra mahalina sy mahamaiky, satria le fanaray ny miditra ao anaty de Jesosy Kristy zany. Te ampahery antsika ao anatin'ny zavotony zany hoe am'ty androany ty hoe tsy misy afa-tsy Jesosy io. Ary ny faratapony aminao ity tena ilanao an Jesosy de satria izy novonona teo amin'ny azy fijaliana, satria teo fotoana farany tsy maintsy natao anombona anazy, netiny teo ny fahotahanao rehetra, netiny teo ny fahalemenao rehetra, netiny teo ny aretinao rehetrarehetra. Zany hoe ohatrany hoe nanao transfert zany, ohatrany hoe zavatra atao anaty clé anankiray de feno zavatra io flash io, rehefa feno zavatra io flash io de nila ny videna, de rehefa videna io de nafindra tany amin'ny toerana anankiray. De ohatr'izay koa tsika hoe ny fahotanao rehetrarehetra, ny eloko rehetrarehetra, ny tsy mety rehetrarehetra, ny aretinao rehetrarehetra de nafindra tany amin'ny Jesosy Kristy. Ary rehefa nafindra tany izy de olona afaka ianao, tsy vitany hoe nafindra fa zao niara-nombona teo amin'ny azy fijaliana koa ianao, ary rehefa niara-nombona ianao de niara-nalevitra, de niara-natsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Izay ny filazantsara de ny fahafantesan'i Jesosy sy nitsangana tamaty. Io filazantsara io nahafantesan'i Jesosy sy nitsangana tamaty de nahafantesanao koa sy nitsangananao amin'ny fiainam-baovao. Raha manaky azy ianao androany, inona ary no atao? Midira ao amin'ny fanatrehan'ny tompo e, midira ao amin'ny fanatrehan'ny tompo, manana finoana zany famonjena rehetrarehetra zany, manana finoana fa ny mombamomba an Jesosy rehetrarehetra de ilainao, ary mombamomba anao dia fantatry Jesosy. De mampahery atsika tsirairay avy ny eto Madagasikara sy ny any ampito an-dranomasina rehetrarehetra any, misy groupe de prière reko fa mitsangana any amin'ny tsirairay avy any amin'ny alalan'ny rany ampitan-dranomasina moa izy zany noho tsy fafahana Miona, fanalavi-toerana zareo ohatra hoe any Ohio, any États-Unis de misy manao conférence Miona amin'ny alalan'ny internet miara-mivavaka sy miaraka mandray tenin'Andriamanitra. Misy koa ny any Italie sy any Koweït sy Arabie Saoudite any, misy ny ao France amin'ny alalan'ny Zoom, misy any Hong Kong amin'ny alalan'ny Just Talk, misy fomba maro isan-karazany zany ahafahan'ny mpino miona ampanana tsy tafahoana mivatana ara-fizika ary fa noho ny teknôlôjia de afaka miona amin'ny alalan'ny application anankiray de ahafahana miara-mivavaka miara-mandray tenin'Andriamanitra. Mety misy afaka ohatran'izay raha fa tsy voatonoko, fa tena hoe ny irariko amintsika tsirairay avy de Jesosy no lohany, Jesosy nibahana amin'ny zavatra resahantsika, Jesosy nibahana amin'ny zavatra ifampiresahantsika sy torintsika, Jesosy no ho fantatsika tsirairay avy ka ho babon'i Jesosy sika. Tsy sanatria resaka famitahana olona, tsy sanatria resaka fangoronam-bola, tsy sanatria resaka ataoko hoe fametsifetsena, fa tena hoe fizarana fiainana. Ary zay miandraikitra rehetrarehetra ao anatin'izany de fanamasina mbola meno andrakotra hitahiry be da be koa ny mbola miasa ao anatin'ny resaka cellule de prière koa, na eto Majanga, ny any Tomasina, ny any Tsirabe, ny any Fort Dauphin sy ny toerana maro samihafa ihany koa, mba ho Jesosy ny ivony ho antsika tsirairay avy, mipitory filazantsara, manao ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra de Jesosy ihany sy ny fahafenoany. Fa tsy ampy ny fotoana anambaranao momba an Jesosy, le lalana sy famarinana ary fiainana, le fahafenoan'Andriamanitra rehetrarehetra le izy hatrizay ary ho mandrakizay ho azy ny voninahitra, ny fahasoavana sy ny fiadanana de ho antsika tsirairay avy. Ho velona ao anatinao Jesosy ka ho fiainana ho anao zany. Haleloia, amen.